Loha hevitra an'io dia ny fahaiza-miaina. Omenao note firy ny vahoaka malagasy amin'ny fanajana ny fahaiza-miaina? Inona no antony note omenao io? Raha manokana zany tokony omena note 3 ny malagasy amin'ny resaka fahaiza-miaina satria mbola tsy mahay miaina, mbola tsy mahay miaina aloha ny malagasy amin'izao. Izay no nomeziko an'izay note. 9/20 zany raha ohatra note ny tianao tenenina. Mety mahazo hoe eo amin'ny 10/20 satria betsaka manaja moa misy koa tsy manaja. Mena 100%. Raha mahafinaritra ny zavatra ataony dia mena 100% izy. Note omeako aloha ray. Ny antony zany le malagasy misy tsy mifanaja zany, mifaninjitindry zon'olombelo. 5 zany satria tsy dia maro zany manaja an'izay hoe fahaiza-miaina zay. Azo atao hoe zany moaty ambakimeran'olona mihitsy zany miaina ao anatin'izay fahaiza-miaina zany fa ny olona ankehitriny zany tsy manaja an'izany mihitsy zany fa zay mampetipety ny ataony mihitsy zany ro ataony. Araka ny hevitrao, inona no atao hoe fahaiza-miaina? Fahaiza-miaina zay moa zany dia hoe mahay fahaizanao manira le fiainanao, magnaja le fiarahamony reha, magnaja le lalàna misy amin'izay fiainanao. Fahaiza-miaina zany dia ohatrany hoe fanajà ohatrany hoe montre zany. Fahaiza-miaina zany le ohatra tsy miavomavo, miarahaba olo, manao toetra tsara zany reky, toetra mendrika zany. Ty fahalalako azy zany tokony hendry zany le ndaty tsy miavognavo, ndaty tsotra zany. Ty ataoko hoe mahay miaina. Fahaiza-miaina dia lafa mandalo amin'ny ndaty be mba mitokiloko, manalama anao fa mahita ndaty manalama. Fahafantarako le fahaiza-miaina zany dia tokony mahalala ny tokony atao zany. Ohatsy hoe mpakahita maraindray dia mifampiarahaba. Mianatra amin'ny fahaiza-miaina ve ny zanakao any an-tsekoly? Kilasy fahafiry izy ho nianatra an'izany? Kilasy fahaenina, 6e izao manao tamin'izany ihany manao zany fahaiza-miaina zany na hoe éducation civique. Mianatra fahaiza-miaina izy na dia kilasy ambany aza satria efa mianatra le FFOM reny izy dia 5 izy zao. Mianatra an'izany mihitsy. Classe terminale zay. École sakafo-finoana moa ianarana dia tsy maintsy izay zany mahatonga azy mampianatra amin'ny resaka école finoana zany mba resaka fahaiza-miaina, resaka finoana zany. Le raiky voalohany zao dia raiky préscolaire. Mianatra izy satria mba toroako avao koa izy. 7e. Mianatra sia ny mpampianatra ne manatoro ny lalana mahitsy ahaizany mpianatra hoe ty tsara, ty ratsy. Mety mianatra an'izay avao reo satria mianatra amin'ny école moa reo zao mety fa ndraiky sy ny mpanabe avao koa moa zany miteza azy amin'izay raha. École primaire dia secondaire. Dia mianatra T4 dia T5. Izaho aloha mbo tsy managnanak, nandeha ambady mbo isan'andro. Araka ny hevitrao, tsy maintsy ampianarina ve ny fahaiza-miaina manomboka eo amin'ny CEPE? Tena ilana zay ka. Indrindra le resaka fahaiza-miaina zany tena ilana amin'izao satria le amin'ny fotoana ihany zao resaka tontolo resaka ivelana avao ro be dia be amintsika etoy dia lasa tontolo mahagasy antsika zany fa hadinontsika. Ka tsy maintsy taleo zany azy. Zay mahatonga le école finoana zany mampiasa finoana, fahalala fomba zany. Any amin'ny kilasy de 10e zany satria eo zaza vao manomboka tonga saina, any ho any zany tokony hanomboka. Tena mahakeliny zany soa zany mba moramora aminy zany manasoany raha. Tokony ampianarana agny satria le zaza zany tozaigna mahakely azy. Tokony fa hiaigna amin'izay re zany mba andesiny miaigny, indesiny mitombo. Zay isiny. Keviko manokana zany tokony izany farany le fahaiza-miaina fa zay no maha-malagasy. Tokony mihitsy tena tokony izy. Tena tokony ampianarina izy.